Araka izany dia saika nanamarika ny andron'ny sekoly avokoa ny sekoly samihafa teto amin'ny firenena. Ato anatin'ity fanadihadiana ity dia ny akon'ny fankalazana teo anivon'ny collège privé Edena ny Tanjombe Anosy Vavakambomanarina eny no entina amintsika nandritra izay fotoana nankalazana izy ireo ny andron'ny sekoly izay. Tao anatin'ny fety miavaka no nanamarian'ny sekoly collège privé Edena etsy Tanjombe Anosy Vavakambomanarina ny fankalazana natokana ho andron'ny sekoly tamin'ity taona 2020 ity ka maro ireo karazan-dalao no karakaran'ny mpanabe tao amin'ny sekoly toy ny fifaninanana ninan'akondro, ny tsoka balôme na mofy bombo ary fifaninanana hira. Tonisatona dia nankalaza ny journée des écoles ny lycée privé Edena tsy diso anjara tamin'izany ny ankizy tamin'ny alarobia teo dia nisy ny sport basket sy natao tao anatin'ny direction misy ny sekoly. Androany kosa androany zoma dia fifaninanana maro isan-karazany nentina nankalazana ny journée des écoles tao ny misy ny mister tao ihany koa ny fifaninanana finanana akondro mofo gasy mitsoka balôme tao ihany koa ny fifaninanana question pour des champions ny danse ny fisotonana tady sy ny kilalao maro hafa. Zay zany nampiavaka ny journée des écoles tamin'ity 2015 ity. Maro ireo valotsonomena ho an'ny mpifaninana tamin'izany indrindra fa ho an'ireo nifaninana tamin'ny fifaninanana misy mister. Ny fanomanana an'izay dia nandritra ny teo amin'ny tapabolana teo ny kondo zany ny mpampianatra tsirairay avy dia samy nanana ny hevitrany dia natambatra dia nahavoaka zavatra ohatran'izao ary le izy zany marihana fa tsy tamin'ity taona ty ihany nanaovanay zavatra ohatran'io fa efa manana marihana manokana zany fa mpampianatra dia tena manana talenta tsirairay avy sahaza dia rehefa mitambatra dia mahavita zavatra lehibe. Ny tolakandro moa dia mifaranana tamin'ny isan-karazany izay nandraisan'ireo mpianatra isa-tsokajiny avy ny fankalazana tamin'izany.